mba hovanona. Fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanona. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanona. Ny herinandray ny andro tafaraka eto amin'ny fandarana indray tsika amin'izao larobia maraina izao raha izao manaraka ny fandarana. Raha ny famerenana kosa dia amin'ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany ary eo ihany koa ny fanarahantsika ny fandarana ao anatin'ny RDB live izay mandeha mivantana amin'izao fotoana izao rehefa dian'izao sady ianao dia efa andefa SMS dia any amin'ny MP na ny message privé afatra miafina any andefasana azy izay mba tsy hitan'ny olona ny tantaranao na mombamomba anao satria tsy any amin'ny fahafantarananao loatra ny tena zava-dehibe fa inona ny olana inona ny fampizarana ao anatin'ny fandarana mirarasoa antsika rehetrarehetra ary anaraka somatsara ny fandarantsika ao anatin'izao antsika mamirifiry eto amintsika satria teny efa anatin'ny vampotona ny ririnintsika amin'izao fotoana izao dia mirary misosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ary arlivany amin'ny lafiny teknika dadisina ambinina no mikirakira ny sary ho tonga any amintsika rehetrarehetra any ary toy ny manzatra ny mpanabe ny général Désiré Philippe Ramakavelo anao famelabelalakevitra dia mba hovanina daolintsika rehetra. Mba hovanina Andriamato Flavien, mba hovanina Andriamato Arliva, Andriamato Nambinina, Andriamato Dadia. Zay moa zany ny mpiara-miasa akaiketo amin'ity fandaran'ity dia mba hovanitsika rehetra izay manaraka ny fandaharana to. Ia, ndaotsika anao tsia kely izay natao tamin'ny heriny. Eny ary, araka ny mahazatra ihany dia tsy maintsy asiana ny tsia. Ny resaka ny fanaovantsika tamin'ny heriny Andriamato Flavien dia mikasika ny hoe fahatokisantena. Tena zava-dehibe mihitsy ny lazaintsika amin'ilay hoe fahatokisantena satria io fahatokisantena io isika no manamarika ny mahaizay. Inona moa ilay mahaizay mampiavaka anao amin'ny hafa. Na fomba fiteny zany, na fomba fihetsika zany, na ny fomba fanao zany hoe tena mahafanao ary tena mampiavaka anao mihitsy le hoe mahaizay. Ka ny olona hoe tena mipetraka ny mahaizay azy dia matetika manana fahatokisantena. Ary zay ny tena mazava-dehibe. Ny zavatra tsapa-masy Andriamato Flavien dia ny akamaroan'ny olona. Ary io tsy anavahana mihitsy fa na tanora, adolatsento, efa ray aman-dreny mihitsy aza mba tsy teneniko hoe misy raha olon-dehibe sasany dia mbola tsy matoko tena foana. Inona moa ny ahafantaran'ny olona hoe tsy matoko tena? Zany hoe voalohany indrindra ny tena ahafantaran'ny olona hoe tsy matoko tena tsy mba samy maneho hevitra. Ary nanontanianao izy dia ohatrany tsy mba manana hevitra mihitsy. Fa dia eo fotsiny isan'olona izy fa tsy olona hoe azonao hoe mba hankalana hevitra zany mihitsy satria ny antony tsy matoko tena. Tsika nefa dia efa tena namerimberina tsara mihitsy fa tena hoe io fahatokisantena io no mametraka ny mahaizay. Ary zany ny tena mahazava-dehibe azy. Tena ilaina eo amin'ny fiainana eo amin'ny fahatokisantena zany ary indrindra rehefa ny tena antony ilaina azy dia hoe mahatonga anao ho tompona andraikitra mihitsy any ilay fahatokisantena. Mahatonga anao manana sahy mandray andraikitra. Tsika efa andresaka foana momba zany hoe fandraisana andraikitra zany, mahatompona andraikitra zany efa natokana antsika fotoana lavabe mihitsy teto amin'ny fandarantsika ity Andriamato Flavien. Ary zay le hoe ny fahatokisantena zay dia ny loha hevitritsika moa efa napatrahivina tamin'ny heriny dia hoe ny fahaizana mifandray amin'ny hafa dia mampitombo ny fahatokisantena. Ny fandraisana mifandray amin'ny hafa mampitombo ny fahatokisantena. Tena marina loatra. Tena marina loatra satria rehefa hoe mifandray amin'ny hafa zany ianao dia tsy maintsy maneho hevitra. Tsy maintsy maneho hevitra. Rehefa maneho hevitra nefa ianao dia hoe ahoana ny ahitanao ny otranga misy amin'ny fotoana ifampiresahana eo ohatra. Zay zavatra zay. Ary zany nahatonga antsika foana nandritra ny fotoana maro teto amin'ity fandarana ity Andriamato Flavien teny hoe mila mihitsy ao anivon'ny tokantrano ao ny mifampiresaka ny mpivady. Mila mifanakalo hevitra ny mpivady. Mila mifanakalo hevitra amin'ny zanaka ny ray aman-dreny. Mila mifampiresaka amin'ny ray aman-dreny ireo zanan'ireo. Amin'izao fotoana izao Andriamato Flavien no ny ataontsika hoe teknôlôjia avo reny tamin'ny mikasika indrindra ny Facebook tsy mifampiresaka tsony na ny mpivady na ny mpianaka na ataontsika hoe eo ambony latabatra efa fotoana ny fisakafoana azy dia ohatrany samy maka ho azy fotsiny izao. Satria tsy napetraka le lalàna hoe rehefa eo amin'ny latabatra dia miala daholo ny telefona. Zay indrindra mantsiny. Reneny efa naverimberitsika foana Andriamato Flavien. Voalohany indrindra aloha tena hita hoe tsy misy fifanajana mihitsy raha vao hoe eo ambony latabatra
dia ao amin'ny telefona ny masonao ny tananao fa tsy mifampiresaka dia inona zany reo vady aman-janaka inona zany reo manodidina miaraka latabatra aminao eo reo zay inge tena tsy azony olo eritreretina fa miendrika sy fanajana mihitsy iny alefisaretsaina fotsiny mandeha any amina fivoriana anankiray ianao andre matofilamia dia lasa ianao eo amin'ny telefoninao eo dia inona zany andehananao eo amin'ny olo fivoriana eo dikan'izany raha vao ohatra ka ny masonao eo amin'le ataotsika hoe eo amin'le findahinao eo dia tsotra hoe tsy dia mahaliana anao tsy manitona anao le zavatra tenenin'ny olona dia nefa amin'izay fotoana hoe tsy mahaliana tsy manaitra anao dia ohatrany manao tsinotsinona an'le olona mihitsy ianao zay zavatra dia mipetraka ny any amin'le hoe fahalalam-pomba ary firifiry mihitsy ny olona amin'izao fotoana izao no tena tsy mahalala fomba noho izay zavatra tsy mieritreritra mihitsy izy hoe tsy mahalala fomba fa dia hoe efa zany efa fahazarana ary zay ny tena manahirana be amin'le izy mety mahalala fomba izy fa tsy mahay miaina fatan'le izy tsy tokony ho ataony fa ataony any zany hoe izy fatan'le fomba fa fahaizana mampiasa an'iny tsy ataony dia zany tsy mahay miaina manaiky ny teninao ihany fa ataoko hoe amin'ny apahany any adike koa fa misy olona tena lazaiko anao tsy fatany akory ny ataony manaonao fona eny misy aloha zay mba tonga tsika miteny hoe manaonao fonany e fa tena marina zany zavatra teneninao zany fa ny afotsiny ny zavatra fantatra dia lazaiko anao mandeha mamonjy fivoriana anao dia misy olona enao miteny za dia lazaiko anao ndre matoflavy rehefa manao ndre hoe fampianarana raha aman-dreny école des parents ohatra fotsiny na hoe manao conférence za dia lazaiko anao tsy mba misalasala mihitsy ako miteny olona hoe mba zavady kely raha ohatra nareo iresaka andana mivoaka ary tena lazaiko mihitsy tsy fanajana za dia miteny an'izany dia ohatra ny taitatra le olona za dia miteny mihitsiny voka mba hifanaja fa za tsy mandeha avy any amin'ny 100 kilometatra tonga teminareo olona miresaka no hitako rehefa tsy mahaliana anao dia andana mivoaka lazaiko anao fa boramena mihitsy sosofiny menatra satria tsy mahalala fomba azany zavatra zany tsy tokony misalasala mihitsy iny tsy fahasianana izy zany tsy voatery ny olona rehetra mihitsy mahalala fomba na ohatra indrindrandrindra ohatra hoe amina tanora za dia lazaiko anao fa nisehatra anankiray mihitsy manao conférence dia le tanora anankiroa ireny fampikitikitika sy meme fotsiny dia nyroako mivoaka nareo anankiroa ndeha mivoaka taitra be mihitsy le masera le teo nasiko nivoaka ka zay nge mampanabe andray matoflavy fa tsy hoe koa rehefa mpanabe anao rehefa tonga amin'ny any eo dia na misy olona manao ny tsy mety dia aza miteny za dia miteny mialatsiny tompo za dia miteny olona nampianatra fotray ihany koa le mahamiaramila maramila eo ihany fa tsy maramila kodaoly le olona eo fa mampampianatra mihitsy lazaiko anao ka le izy tonga dia nasena mivoaka fa tsy nampitandremana aloha hoe satria zao dia mba mieno aloha fa tonga dia baiko be ana mivoaka zany tonga nateny hoe mivoaka ihany le mahamiaramila eny tsy maninona ary ndao mivoaka za lazaiko anao nandritry ny telo taona nampianatra teny amin'ny université za lazaiko anao fa raha vao misy mpianatra miresaka dia mivoaka ary mivadiko tena manao ohatra anao zany ary anao ty tsy mieritreritra fa verinao fa mbola any amin'ny primaire ve reo étudiant reo zay indrindra tsy mahatsiaro tena mbola mitovy amin'ny ankizy primaire ny direva koa zay ny androako azy tsy mahatsapa tena zay nge le antony fa tsy hoe inona tena lazaiko an'izany vady matoa andro azy mieritra ny tena mbola any amin'ny primaire izy any amin'ny fa tsy any amin'ny université zay dia zay tsapany tsara mihitsy tena tsapany mihitsy fa lazaiko zany misy étudiant ataoko an'izany dia mifanena tamiko za ve mahazo miverina mikoronao raha mitsy hoe miverena ho ako ina ny olana tsy olana za tsy afaka andaranao tsy hitro fa fatany tsara mihitsy manomboka dia hitanao fa milamina tsara ary na ianao ara tsy sahirana tsony amin'ilay mpianatra eo zay zavatra zany nge fanabeazana tao nge zany izy batoflavy ka zay ny lazaiko le hoe tena ilaina mihitsy le mifanakalo hevitra amin'ny fotoana ao tokantrano ary eo amin'ny tokantrano eo nge ndre matoflavy no tena hoe sehetry ny fanabeazana azahoany ao anatin'ny fanabeazana zany ny fametrahana ny fahatokisatena tsika teto dia tena milaza mihitsy fa raha vao miteny hoe fahatokisatena zany dia midika hoe olona mandray andraikitra olona samy mandray andraikitra ny olona manana fahatokisatena kanefa zay zavatra tsy tonga ho azy lazaiko anao fa tena misy vanon-taona tenentsika foana ary averika foana tsy mampaninina mihitsy hoe mandritra ny fa telo taonany mandrapatonga fa 8 taonany zany hoe mandritra ny 5 taona ngarankidina no anabiazana ny olona ahatonga azy atoko tena eo amin'ny fahazazany eo amin'ny mahakizy azy
eo mahadolatento azy, eo mahatanora azy. Satria rehefa tena mipetraka tsara ray manana fahatokisateny zay dia lazaiko anao fa hatrany amin'ny fahalehibiazana, hatrany amin'ny fahanterana dia mipetraka foana. Ary tsy mahagaga mihitsy raha hoe manana fahasahiana andray andraikitra ny olona manana fahatokisatena. Zay zavatra zay tena zava-dehibe. Amin'izao fotoan'izao nge le ny tena mahavariana, za zany tady variana mihitsy hoe tena matoko tena ve ny olona sasatra ny manao fanakanana ny hafa. Misy olotra zany raha hanao fanakanana izy, oh là là, ozy ny vazaha zay, aingana diaingana mihitsy, fa mba manontany tena ve izy le olona manao fanakanana ny hafa io? Hoe mba manana tena fahatokisatena ve ianao? Zay moa fa nisan'ny tenintsika teto hoe ny olona tsy manao ininona ihany inge, ny tsy mahazo fanakanany, fa ny olona manao zavatra. Matoa izy manao ny zavatra io dia matoky izy fa ho vita ny zavatra io. Fa tsy manao foana le olona. Ary zay zavatra tena zarina n'izany mihitsy ny zanaka. Zarina amin'izany mihitsy ny tanorantsika tena mba hoe ananana an'izany hoe fahatokisatena zany. Ary io fahatokisatena io nge ndray matoflavien manampy be dia be anao indrindra ho an'ny tanora ny tenenako manokana an'ity, ho an'ny mpianatra. Indrindra reo efa eny amin'ny anjerimanontolo, ataoko hoe efa any amin'ny lycée. Tena noho ny tsy fahatokisatena dia raha vao tonga amin'ny hefitrano anaovana analana fanadinana dia mipararetra, matahotra. Fa maninona? Dikan'izay le hoe no mipararetra, matahotra, mangovotra io tsy matoko tena. Inona nefa ny tena matoko? Anisany efa niresantsika teto eny hoe mahatonga le tsy fahatokisatena nge io le fahatokisatena io misy hery ao anatinao mihitsy napetraka Andriamanitra. Hery izay mahatonga anao hoe anana herin-tsaina, herim-batana, herim-panahy. Zay ny anisany lazaintsika. Fa raha vao manao sakana ianao zany hoe le tsy misy fahatokisatena dia lasa tsy ao intsony le herin-tsaina, tsy ao intsony le herim-po, tsy ao intsony le herim-panahy. Toy ny zavatra vitanao amin'izay. Zay mahatonga anao miravaravitana. Ary zay tena anisany tena zava-dehibe hoe tena ilaina le izy, le fahatokisatena. Raha vao manao sakana, zay foana ny teneniko mahatonga ianao tsy tafita amin'ny fiainany, mahatonga ianao ohatrany hoe tsy ahitana fahombiazana zavatra dia satria ianao tsy matoko tena. Raha vao ianao ny manao sakana dia tsy lasa lavitra mihitsy. Efa naverimberitsika teto foana zany indray matoflavien. Ka zay dia tena hoe tena zava-dehibe mihitsy. Ary eto dia sahako mihitsy aminazy zany fahatokisatena zany nge tsy tonga ho azy. Tsika efa nilaza foana fa hoe io saina io nge tena rafetiny. Zay natonga antsika indray hoe mametraka rafitsaina ny mahatonga ny olona ho tompona andraikitra. Ary ao anatin'ny vanintaona hoe mahazaza azy, mahadolatento azy, mahatanora azy no ametrahana mihitsy rafitsaina hahatonga azy ho tompona andraikitra. Ary nefa le mahatonga tompona andraikitra tsy ho azonao noviana raha tsy misy fahaiza-manao sy misy traikefa ananana. Zany hoe tsy maintsy manao zavatra ianao vao malala hoe vitako io, haiko ny manatsara an'io, haiko ny manamboatra an'io. Zay ny zavatra ilaina azy. Fa raha tsy manana an'izay ianao, zany hoe ny olona tentsika hoe matoko tena dia olona liana amin'ny zavatra maro. Raha vao misy zavatra mitranga dia mahaliana azy. Ary ohatrany avy hatrany dia tia azo fahalalana foana, manana an'izay finiavana tia hanana fahalalana amin'ny sehatra maro samihafa. Ary tena zava-dehibe nge zany firifiry ny olona mba hoe liana amin'ny zavatra rehetra, liana amin'ny zavatra tsara fa tsy liana amin'ny zavatra ratsy. Matetika ny sasany ny zavatra ratsy ny mahaliana azy. Fa ndao totrika hoe liana amin'ny zavatra tsara. Dia rehefa liana amin'ny zavatra tsara ianao dia tena hoe manana hevitra, manana fisainana hoe hanatsara zavatra. Ka tena zava-dehibe, tena zavatra ilaina indray matoflavien io le hoe fahatokisatena io. Ny zavatra tiako tenena ihany koa dia hoe le fahatokisatena io tena ahavitana zavatra maro mihitsy. Ahavitana zavatra maro mihitsy. Satria amin'ile lazaiko teo hoe liana ianao ahafantatra zava-baovao foana. Raha vao misy zavatra, misy moa ndraindray koa ny olona sasany dia ohatrany hoe tsy azo ny eritreritana mihitsy, ohatra ny zanany zao hoe misy zazana, misy tanora ohatra. Raha vao misy zavatra dia lasa izy mijery an'ilay. Ary ty zaza ty koa mba lava maso. Tonga dia ampiponao amin'izay lava maso. Ina zao ny jerijerevanao an'io fa maninona. Tanao, zay ne le fomba fanapotehany. Zay le lazaiko tokoa hoe anisan'ny fomba fanapotehana ny mahizay le fanaovana fampitahan'le olona. Na koa le hoe tsy mba teny fampirosinana atao fa teny fanampepona. Raha misy zay inona tokony atao? Zany nge ny antony iresantsika azy eto ndre matoflavien. Zay mahatonga natao raha misy an'izay zaza manao zay inona ny tokony atao tenenina azy? Ka mba fantaro aloha hoe inona moa no tena mahaliana anao an'io. Inona moa mba tianao ho fantatra amin'io. Maninona tsy ametrahana fanontaniana izy. Za mba tia fantatra ary nina.
ohatra mba mahafinaritra mahita an'le fa tonga dia avy hatrany dia le fanampim-pona foana mila ty efa tsy ilaina mijery eo anontany zay ny le zavatra tena tsy ampy amintsika ray aman-dreny indray matofy lavien le manontany an'izay fa inona mahalinanao amin'io anaka inona mba mahafinaritra anao amin'io sady mampanakaiky-pony izy zany fiteny zany le matofy lavien no hafantaranao hoe inona ny zavatra mba mahaliana ny zanakao so dia mbo manana talenta momba n'izany izy hanatsarany fiainana ka zay aloha dia tena hoe zava-dehibe mihitsy io le fahatokisanteny io koa nefa na tiana na tsy tiana le matofy lavien dia mila fahalalana fa tsy hoe amin'izao fotsiny ao zany hoe mila fahalalana zany fahalalana tsy azo raha tsy ianarana zay le fahalalana azay foana no mahatonga hoe miresava tsy voatery hoe ana-tsekoly foana ny ao zahoana fahalalana fa ny fiainana raha tena misy ny sekoly ny fiainana dia eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny ankonana ao amin'ny dada sy neny io anisan'ny anankiray lehibe misy ahalalana an'izay hoe momba ny fiainana izay ka mila n'izay le ataoko hoe mila n'izay mahaliany zay tena anisany atonga ny olona hoe anana fahatokisanteny tsy vitan'izay ihany koa nefa ny hoe tsy miserana fotsiny le hoe zavatra mahaliana io fa mila mandalina ihany koa ianao mila mamakafaka zany ny hoe mila mandamina mila mamakafaka io ndre matokona tena toe-tsaina tena tokony ananan'ny olona tena vitsiny zany olona hoe manana fahazarana mandalina na mamakafaka zany fa tonga dia vetany dia tolo be fotsiny zao ndray angamba an'iny zao nanao zao ndray angamba ary io no tena mahatonga le hoe inona moa ty le hoe filazanja zavatra tsy marina tena vitan'ny olona mihitsy zany amin'izao fotoana zao zay moa ny ahitana an'le ao amin'ny Facebook le hoe fake news le vaovao diso anakorotanana saina olona tena mahavita mihitsy ny olona tompoko miteny an'izao karazany zavatra rehetrarehetra olona tsy mahafantatra anao hoe fa mifanerasera taminao izy tonga dia hoe zao io olona zao amoronana nytika aiza moa nitsopotika ny fiarahamonina ary anisany manapotika ny fiarahamonina zany zao dia anisany zavatra tokony hoeriseretintsika mihitsy indrindra amin'izany vanim-potoana misy atsika zao tena fotoana tsy fotoana ny savorovoro mihitsy tsy moa fandaharana hoe mpanabe mba olona tompona zay tsy fotoana ny savorovoro fa fotoana ny filaminana fotoana ny ataotsika hoe firaisankina fotoana ny fivelarana any amin'ny fahatsarana zay zavatra zay zany zavatra ny azy zao raha misy zavatra tena hoe eritreretika ny matovy lavien iverina ny tsingerin-taona faha-enimpolo na zahoana fahaleovantena dia hoe toetra tsara inona ny tokony ananantsika malagasy fomba fisainana tsara manahoana no amina marina zany faha-enimpolo taona zany hoe malagasy manahoana ny ainan'izany fiverenany fahaleovantena indrindra mankalazan'izany faha-enimpolo taona zany anisan'ny mandiny tena manao an'izany dia ina ohatra fotsiny zao hoe ty misy fahazarany ratsy nananako nde mba ialako mba hanamariako an'izany faha-enimpolo taona ny tsignerenany fahaleovantena zany manomboka zao tsy hanao an'io trony hoe ohatra hoe mifokasigara nde matofy lavia tonga zao ny faha-enimpolo taona aza mifokasigara tsony ohatra azo tonga izany karazana tsangamba tonga izany eo amin'ny fiainanao nde matofy lavia tadidiko tsara tamin'ny fiverenany faha-enimpolo taona ny fahaleovantena tena ny ala sigara mariny misy andraikitra iratsinao zay zavatra ary tena misy fahatokisantena lehibe nyraisanao ao anatiny dia misy tena zao inona dirany firenena amin'izany zao ka zao any tsika nge le matofy lavien eto nametaka foana azadeninao hoe nitambazotra ny fiarahamonina ny ao atokantrano sy nitambazotra ny firenena ary inona mahafirenena ny firenena nisy ambatan'olo zasy ianao ka raha fa ianao manao dingana anametaka an'izay efa antsara biriky hoentinao eo amin'ny firenena ane zay le matofy lavien fa zay manko ndraindray matetika ny hoe inona ziza na tsy makany ara-mo maninona ziza reriny na tsy mandeha mifidy ara-mo maninona ohatra fotsiny na tsy manangatsena ary maninona misany korery ve nitsisy saina eny zava-dehibe nge zany ilaina nge zany fanajana ny tanindrazanao nge zany fananganan-tsainy fanajana ny mahamalagasy ianao nge zany efa verimberitsika foana io sainam-pirenena hira-pirenena io nge ny mahamalagasy ianao mampiavaka anao amin'ny firenena hafa tsy misy hoe olona matezitra anao dia ny sainany tsy atsangana na hoe misy olona manorosory anao dia nira-pirenena koa ny tsy iraina rehefa ohatra amin'ny fotoana tokony izany amiko zany tsy mety zany zay ny anisan'ny tena hoe zahantsika eto amin'ity fandarana ity olo-pirenena vanona raha tsy angano daholo ny saina zany aloha dia milaza an'izany hoe marina fa ianao no nametraka azy fa tena ilaina ndre matofy lavien
Tena io nge tena anisany hoe anisany mampivondrona ny firenena fananana sainam-pirenena sy ny hira-pirenena. Mampivondrona ahatserovanao tena hoe malagasy. Satria tsy misy manana ny hira-pirenena afa-tsy ny malagasy. Tsy misy manana ny sainam-pirenena afa-tsy ny malagasy. Ary zany tena anisany tena hoe zava-dehibe dia zava-dehibe. Ka izay ny zavatra nyresantsika androany tena hoe io le fahaizana mifandray aminay fa rehefa manana an'izay fahatokisan-teny zay ianao dia tena zava-dehibe mi. Indrindra ho an'ny tanora anorona tokantrano. Zany hoe fananana fahatokisan-teny zany tena zava-dehibe. Amin'ny heriny angamba fa voatapitra ny tapany voalohany dia hoe ny lohateny izay ho ataontsika indray dia hoe mila fahavononana sy fahalalana tsara ny aharay sy ny ahare. Mila fahavononana sy fahalalana tsara ny aharay sy ahareny. Fa tsy hoe ray fotsiny tianambady dia amizao tsy malala kory hoe ina moa ny adidiny ray na hoe tianambady fa nefa tsy malala kory hoe ina ny adidiny riny. Zany zao anisan'ny zavatra ilaina ary zay foana ny rehefa malala ny tena adidiny ray mpianakaviana na ny mpianakaviana tsy maintsy malala ny adidiny izy amin'ny maha-olo-pirenena azy ary tsy maintsy manana ny tsara borikiny hoentiny izy eo amin'izany fiainam-pirenena zany. Zay ny tapany voalohany idirantsika ny tapany faharoa zany hoe andraisana amakina ny SMS avy any aminareo na amin'ny alalan'ny ao amin'ny RTP live zany any amin'ny message privé na any amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 no anarahantsika an'izany ny fanirina ho antsika rehetra ary fanentanana antsika rehetra ninona loko politika anananao, ninona firazanana misy anao, ninona karazan-javatra eo aminao atsangano ny sainam-pirenena malagasy anatin'izao akatoky ny fitsingerena niverenana fahaleovantena Madagasikara izao ao anatin'ny faha-20 taona dia mirary antsika rehetra anatanteraka an'izay rehefa misy ihany ny hita hoe manangatsaina aloha amin'izao fotoana izao misy mbola tsy manangana dia mampirisika antsika mba olo-pirenena vanitsika rehetra tahoary mba hovanona vakina ary ny SMS avy any aminareo vakiko ny atao amin'ny RDB live aloha mba hovanona mangataka torohevitra moa général mpivady 17 taona vehivavy raiky amin'ny 30 taona lehilahy manana zanaka ray 7 taona mpiasa mpanjakana mitovy izay mivady 5 taona ny asana amin'ny asa nisy fotoana nanampy ny ray aman-dreny nanamboatra trano raha amin'ny taonanay mivady zao dia tsy aloha be loatra ve raha manana fikasana hividy tany samy tsy manana lova avy amin'ny ray aman-dreny. Le izy any anisan'ny zavatra efa fandarantsika efa ela ihany ireo matofilavy fa taona ny vitsivitsy mihitsy le hoe ny fomba fandrefesam-piainana dia hoe isaky ny 5 taona. Isaky ny 5 taona dia zao foana le izy hoe 20 taona ka hatramin'ny 20 taona ohatry mbola tsy mivaky loha. 20 taona ka hatramin'ny 20 taona dia efa mipetraka ny hoe efa navita fianarana ve ary efa fanomboka iasa ve. 20 ka hatramin'ny 30 efa manana asa efa miteraka ray efa tsy mipetraka tsony eo amin'ny dada sy neny fa efa manana ataon'ny fitenena hoe efa mahatsanginoary eo amin'ny fiainana. 30 ka hatramin'ny 70 taona dia efa fotoana mihitsy mba hitsonjovana ny 20 taona manaraka. Zany hoe eo amin'ny vanim-potoana 30 ka hatramin'ny 70 taona eo no fotoana hieritreretana hoe randray andro any mba hieritreritana ianao trano eo amin'ny vanim-potoana io nitadavana tany. Ary na tsy tonga dia anao trano avy hatrany aza fa rehefa manana tany ianao dia azonao atao ny manamainty milala eny eo ambolena zavatra mba tsy hangalarin'ny olona ny tany. 70 taona ka hatramin'ny 70 taona tena efa hafa mihitsy ny fiainanao misy fiatsarany. 70 taona ka hatramin'ny 80 taona dia efa tena hoe eo ny tena azo lazaina hoe feno sy tanteraka ny fiainan'ny mpivady eo amin'ny zavatra izay nataony. Tena misy zavatra efa mitsangana mipetraka ary azo hitsondrovana ny avy amin'ny 10 taona. 10 ka hatrany amin'ny 90 taona io 10 taona io dia efa hieritreretanao ny hoe rehefa tonga ny fotoana tsy hiasana tsony fa hisotroroana araka ny fitenenana manahoana ny zavatra ho fiainanay satria eo amin'ny vanim-taona io fa manomboka mandeha manambady ny ankizy nareo mivady re zany izy manahoana zany ny fiainanareo rehefa nareo roa rehetra omanina zany fa tsy tonga ho azy fotsiny amin'izao avy eo nao voatsahirana hoe tonga ny fotoana hijanonana amin'ny asa tsy mbola nahavita trano. Raha any amin'ny olona efa tsy miasa tsony ianao fa eo amin'ny fisotronono no mbola hanofa trano dia ho fadiran'ovana ianao.
zay ny hoe tanora ratsy fiara tanora ratsy fiara antitra vao ratsy loaka ozy ny fitenenany fahanjena malagasy ka zay zavatra isaky ny 5 taona dia manaova foana jeritodika voalohany indrindra hoe inona ny dingana vitanay mivady dia efa eo amin'ny manao jeritodika eo dia efa banjina indray hoe amin'ny 5 taona manaraka inona ny tanjona inona ny safidy inona ny zavatra ho atao fa tsy hoe miaina fotsiny ohatr'izao fa tena isaky ny 5 taona zany tsy maintsy tsonjovina ny ho avy be dia be ny olona tsy manao an'izany zay ny tsara be mihitsy ny fanontanianao satria mahakasika ny olona rehetrarehetra ny zavatra zany amin'izao fotoana izao mahampalahelo mihitsy ianao mahita olona ny tsy misy zavatra tena manetsika amin'ny foko ohatra ny mahita olona antitra mangataka eny amoron'ala tena mahampalahelo dia tsy mba manataranaka very ny olona dia akory ataova dia ngamba tsy fantatro misy tsy fanarahana tao na ina fa olona efa fotsivola efa antitra manjoko vera olona mangataka eny amoron-dala mahampalahelo mihitsy mahita an'izany vehivavy 20 taona ny telo ny sipako ray amin'ireo ny tena tiako 20 taona izy ihany koa ny tena tia nefa milaza samy voninakavady daholo izy tsisy mifankafantatra zareo ny antony tsy sarahako amin'ny anankiroa dia matahotra sao dia tsy tanteraka akory ny anasy le tena tiako manasy sao tsy tiany ray aman-dreny satria mbola tsy fantany fiarahanay satria maro ny mpanaboloky eo amin'ny fiainana mampalahelo be azy zany zatovavy zany fahoana mbola vao tanora kely ve ianao dia efa mananao hoe fitiavana telo tsy aloha izy any amin'izay manana telo tsy zay rehefa namanibady vao manana zala zaka ianao tanana ery zatra mitsotra tompoko sarotra ny ivokonany zany hoe rehefa zatra ny sipa telo mbola tsy nanambady mety 5 na 10 rehefa manambady mahafinaritra an'ilay boy anankiray ohatra mahafinaritra an'ilay mpiara-miasa amiko manina mora miaraka amin'ireo dia lazaiko ianao fa mamboly toetra ratsy faran'izay ratsy toe-tsaina toe-po faran'izay ratsy ianao amin'izany fanabe anao miteny izany ary indrindra eo amin'ny vanotona fahatanranao eo anao manana fisaina ohatr'izany dia tsy haiko dia tsy miala tsony ka zay lazaiko anao hoe tanana zatra mitsotra ny andre matofy lavian sarotra ny mivokony efa zatra milala zany atao hoe milalao fity ka rehefa zatra milalao fity ianao ka inona ny agaganao amin'izany ohatra ny mahafinaritra anao mihitsy le milalao azy za topoko tsy ampy fahatokisantena fa mora korotanina amin'ny hevitra sady be fisalasalana be inona ny tokony ataoko ka dia tsy maintsy mizatra ianao zay le lazaiko hoe le fahatokisantena koa nge mba miainga amin'ny fahalalana fahaiza-manao traika efa-piainany mba miezaka ve ianao hanana fahalalana ampitombo fahalalana mba miezaka ve ianao hanana traika efa mijesehatra misy ianao mba miezaka ve ianao hanana fahalalana amin'ny karazana sehatra ohatr'ora reny rehetrarehetra reny ny no ahafahanao le fanehoan-kevitra ny andre matofy lavien no mahatonga le hoe manana fahatokisanteny ny fanehoan-kevitra no ahafantarana ny olona hoe matoko tena fa ny olona tsy zatra maneho hevitra tsy ahatoko tena no oviana no oviana satria isaky ny tena ahoana indray zany zay le lazaiko hoe sakana ataonao anatinao raha vao manao sakana ianao dia tsy misokatra io vavanao zay ny izy raha kristianina ve afaka manatrika famadihana raha namanakaiky no misy manasa zao any kolotsaina party io misy ny faritra tsy mamadika misy ny faritra mamadika zay nataoko hoe kolotsaina party io inona ny faritra misy ianao ary inona ny kolotsainao zay fotsiny amin'ny fantatro resaka kolotsaina ty zay ny ametrahako azy ary rehefa miteny an'izany hoe mamadika jereo nga fa amin'ny baiboly misy mihitsy hoe ny taolam-baly mianina hoentina terina ry inona ny mamadika fa tsy le mamindra fasanareo hoe avy ato hoentina ry ao amin'ny baiboly misy an'izany ka angamba misy mandraran'izany io somary lava ozy izy ity misy koziniko zay ozy izy voateraka izy dia maty ilay zakely velony zany hoe rovavy zany ny zanany efa taona sy ilay voateraka dia ny olako makafobe aty amiko ilay efa taona tsy mampaninina anany fa zany fa hiezaka ny anome fitiavana azy fa rehefa hariva ny andro dia tsy hitako izay atao azy fa mitomany izy dia antaniko fa tsy miteny zany dia mampalahelo ahy ihany koa ilay dadany fa tsy verdi mihitsy satria lasa miankipobe aty amiko ilay zaza fa rehefa alina kosa aloha dia asiko matory any amin'ny dadany izy fa efa tambatambazana be vao makany dia inona no ataoko rehefa ilay mitomany tsy ataoko inona izy dia tsy maninona ve ilay miraikim-po be amiko fanamariana mbola tsy manambady fa mbola mipetraka amin'ny dadanay sy mamanay
Eka rehefa ohatran'io nge dia ny ela mahiray ny roa osa ny fitenenana. Ianao miraikim-po amin'ilay zaza. Dia azagaga ianao raha indray andro any ny dadany miteny aminao hoe fa maninona moa raha tsy hoe mpiavana akaiky angambonareo. Ohatra fotsiny fa raha ohatra zany atao hoe mpiravavy tamin'iren'io zaza io ianao sisy misakana mihitsy hoe afaka mampakatranao ho tokantranony io dadan'io zaza io zay zavatra ray. Zaza efa miraikim-po aminao dia efa hitany tsy aloha hoe manana olona efa iraiketany fon'ilay zaza no manabe azy toy izay olona vaovao mety soikan'ilay zaza amiko eritreritro zavatra zavatra fanaona izy zany. Nefa koa tsy no lay zaza koa no ampivadin'ilay olona anankiroa. Eny ka rehefa miraikim-po aminy an'ilay zaza dia ilay firaiketam-pon'ilay zaza no mahatonga azy hanana hoe tsy ho sakana mihitsy raha toka manana faniriana ny rain'io zaza io apakatra azy ho tokantrany. Zay indray izy. Azo atao ve ny manamboatra trano hitambarana nefa mbola tsy vita ninina izay roa sa vita mariazy vao afaka manamboatra mbola ho ela ny raharaha? Dia mampitandrana anao zay aloha dia mampitandrana mihitsy satria raha hoe mbola tsisy ninina nefa mitambatra eo ka raha toka tsy tanteraka dia ahoana? Ho an'izy ilay izy indrindra hoe tany nividiana hoe tsy eo amin'ny tany razan'ilay anankiray raha eo amin'ilay tany razan'ilay anankiray mihitsy dia anahirany. Raha hoe tena tany nividiana tany amin'ny toeran-kafany fa io indray mbola mipetraka mihitsy ny fanontaniana hoe raha sanatria ka tsy tanteraka araka ny tokony izy dia ahoana ny izarana an'io ary misoratra amin'izy ilay tany eo ny tena izy misoratra aminareo roa ve ilay tany sa amin'ny ilany fotsiny zay ny hitandrema zao ny hoe mpivady tsy mifamarafara hoy ny teniny obolan-drazantsika adony afara mpivady ka mainka fa olona mbola tsy vita ninninina tsy mifamarafara tsy mifametrapetraka tsara sao dia po fotsiny zay indrindra le vadiko sy le rafozako mihitsy no tsy mety hitokananay vilany dia leo be ka nanapa-kevitra fa raha vao vita ny confinement dia ody ary tsy hiverina raha tsy mety nitokana ny vadiko zay ka mbola tsy vita ny fanamasinana moa zareo tsy vady tsy rafozana tsy zobavy fa misy toetra daholo mety ve zany hevitra zany tompoko fa kasa mahatsapa fa mijaly eny ka le izy igny fanambadinana efa verimberitsika eto foana dia matofilavy midikany zany manambady zany iny ianao midikany dia hoe maleo tena inona ny mbola hialoko alofanao amin'ny rafozana hialoko alofanao amin'ny dadasika ndana mifindro tsy misy fahazosoanao tsisy olany metsiny ianao mihitsy raha milaza hoe za dia nangataka mihitsy ny findra fa dia aiza ve dia mipetraka ao amin'ny ray aman-dreny foana vao maika mamerariny ianao ny olona raha ohatra moa vadinao tsy manana fahavonona zany dia anjaranao ny mieritreritra. Vehivavy eny amin'ny 20 taona miaraka amin'ny lehilahy raiky amin'ny 30 taona izay efa nisaraka tamin'ny vadiny fa mbola tsy maty ny divorce. Inona ny tokony ataoko? Dia aza mba misehoseho fa azon'ilay vadiny torina ianao raha mbola tsy vita ny fisaraha-panambadiana fa zay ny atao hoe mangalabadin'olona tompoko sao dia tsy fantatrao ary mangalabadin'olona raha farafakely ny efa bolana migatra le vehivavy io tovavy raiky amin'ny 20 taona mankasitraka amin'ny fampianarana tena misaotra anareo nanampy anay tanora misaotra tompoko. Vehivavy no manoratra mamanaiky zitina be rehefa mba miresaka aminazy ianao dia lasa mampiady foana ilay izy amin'ny farany tena mankalehibe mihitsy tsy mahazo resana mihitsy izy fa tsy maintsy mahita tenenina anao foana rehefa tsy mifanaraka amin'izay mety aminy tena misy fotoana ianao tena kivy mihitsy amiko ny zavatra ohatrany ireny amiko apetrako tsara za tsy dia tia mifamaly loatra tsy dia tia mifamaly loatra ka rehefa tena hoe hita fa tsisy mihitsy ny maromaritra iraisana na ny fifandamina dia laoko na mangina rehefa zay ny ady zany mihitsy mifamalika rehefa zay ny heveranao azy dia zay zany apetrako somana ina ny andaniana rora ina ny andaniana rondoa nefa tsy ho hita mihitsy ny maromaritra iraisana za dia ohatran'izay za tsy mba mandany andro hoe iresaka lavabe zany fa rehefa tsy mitovy hevitra mihitsy azany samy mitazona ny heviny zao anie ny antony ny azy zay le hoe raha mbola ohatsainao foana le hoe mitandro na manaja ny fihavanana zay no heveriko hoe fomba anankiray
hitazonana ny fihavana mba tsy isiny fifamaliana lasa manangam-pahavalo fotsiny ianao raha vo mifamaly ary misy le olona ohatra hoe famalianao olona saropo olona mitahiry eloko de zavatra ohatran'izany de iny de lasa tsy fampiteny tsony jinona koa ny dikan'izany za 20 taona hanambady lehilahy 70 taona maty vady manana zanaka 3 izy mifankatiza roa ivady mihitsy zay mety tsisy olana ve any aoriana de mety isy olana ngezabe am'ireo zanany reo raha vo tsy eken'ny zanany ianao de ho sahirana zay de efa lazaiko zay tena ataonao ohatrany tsy misy mihitsy ianao ataondreo zananyreo ohatrany tsy misy firifiry ny tratran'izany satria ny antony le ray mpianakaviana amin'ny teny hoe sy zay zanako ve tsisy mihitsy ny mandidy afa rehefa ny fiainako zany mitondra azy fa tsy fantany fa le fifandraisana rehefa avy eo nganika izy azonao terena hoe tsy maintsy tian'io reny keliny io tsy voatery ary rehefa anaovany tare ratsy sy fihetsika ataotsika hoe mampalahelo ianao ny voalohany alahelo mialohan'ny tery ka afaka anao iny anefa ianao nga nanontanyivony tsy voatery ny compte Facebook koa angatahan'ny olona miaraka amiko nefa za tsy tiany me inona tokony ataoko lehilahy manoratra de misy tsy fampatokisana eo aminareo zaniko zany hoe matoy izy tsy mety manome de matahotra izy hoe olo sary-piala anao dojokolovinao daholo zay message tonga hoe izy andray le nanoratra iny de ahoana indray le namalinao azy sina de aloany hoe mba tsy isin'ny romiromy de alao tsy hamenaka ohatra fotsiny fijeriko zay ka le tsy manome manoratra antsika eto eny ka satria izy miahiahy matahotra izy hoe zany ny fiainana ane ndre matovilavien azo anatsahana lesona foana tsy hoe zay mitranga taminao ihany no izy fa mitranga amin'ny olona hafa koa mety mba tonga voikava mahatratra ny ozy ny fahendrena malagasy zavatra mitranga amin'ny olona mety mba mitranga aminao ihany koa de alao misoroka tozay mitsabo ny fitenenana de tany rehefa mba hitahitanao sorotra hoe matoy izy mangataka an'tia mety hoe tsy matoky angamby izy fa ataony an'izao de alao aloha mba efa maharitraritra mihitsy ny fiarahana de zay de tena ho hitanao mihitsy hoe inona marina ny tadiavany an'le izy tovavy 70 taona ny manoratra tsy mbola manambady efa nanao sipa fa nisaraka nefa efa 2 taona be zao lasa saina sy mandinika ny fiainako mba manahoana mety mbola isy akavady ve efa tara ve za aloha mbola madio tanteraka ka zay anie manina tenitsika eto foana kely obolana hoe tsy indray mandeha ny mantavary de mandeha vitsotro be tsy hoe indray mandeha nisy fahavoazana teo amin'ny fiainana de ohatra zay foana ny manaraka io mbola averiko ihany ny fahatokisan-tenanao ihany no matafavoaka na tsy matafavoakanao fa raha voanao manoka aminao tsara zavy hitavady tsony zavy de mbola misy olona de satria anao mametraka sakana de lasa matahotra lasa tsy matoky tena de na de misy olona tena tsara sitrapo zao tena hita zao fa tena hoe maneho fitiavana aminao de tsahanao satria anao tsy matoky tena za vehivavy eny amin'ny 30 taona mananjanaka ray za 10 taona io zanako io vao 10 taona io no nisaraka za sy ny dadany de hatramin'izao za tsy tia hanambady intsony za nefa ny olana kely ny havany avy amin'ny dadako de miteny fa adala tsisy makavady mihavana sy ny sisa nefa safidiko mihitsy ny tsy hanambady intsony marina ny anao ka rehefa safidinao de andraikitra ny raisinao feno sady tanteraka asa mba miaino zay vavan'olona fa tsy izy ny aina ny fiainanareo mianaka zay na de teneniko foana manana mihitsy fa sahina hoe zao ny any safidiko tsy ianareo mihitsy no amelona anay mianaka tsy ianareo mihitsy no aripetraka aminay de zao fijerinareo zay fa ny fijeriko ny aty tsy vonany anambady tsony zay ina moa no azonao atao am'izany rehefa tsy vonany anambady tsony izy misy arange vehivavy hoe te hiteraka fotsiny fa tsy manambady misy iny zany am'izao fotoan'izao ka izy efa nanambady nefa tsy tonga mitanjona de nieritreretana de tsisy olona afaka hitorabato azy misy na iray azy hitenen'izay avy aloha anisy zay tia aneso ina nefa ny olana ny mpaneso nge rehefa tsy rarahina ny esony de izy foana zay indrindra mantsy zay mivady zao 2 volana tsy niona za taraiky aty ambany vohatra fa tsisy tomobile am'izao izy mila vaniny aho hoe akavady hafa hony ela loatra nefa za tsy afa manoatra ny zaza nefa aty amiko daholo rony zanakay inona ny tokony ataoko vehivavy no manoratra izy tsy manome vola intsony ka le izy any tatrany confinement ianao ka ina ary nazonao to andeha tokotra avy any ary ve nareo telo mianaka fa zay le ataoko hoe
mba manana ihany inge eritreritra hoe mba raha ianao ny tamin'ny toerana ianao ve afaka anoatra rehefa hita fa ao anatiny tsy hoe finiavana dia aza anaovana zay le ataon'ny vazaha hoe manao takalonay na manao santazy vady aman-janako zao ve dia vitany hoe aka vady hafa raha dia zao tsy ohatrany tsy mety amiko aloha eny dia inona tokony ataon'le ramatoa manontany atsika dia ka le ramatoa ina ary ny azony atao anao iny nandeha tongotra avy any dia hamonjy an'le vadiny mandeha fasa fotsiny isay metsy zao ny tsy safidinay telo menaka angeny janona ty fa zao ary zao asena zao ny ataon'le ramatoa tadiavy ary anao tomobila dia alaivo ary zay ka rehefa tsy afaka izy ko ina ary ny minominoniko izy raha tsy afaka zay ny zava-dehibe mantsy zay ny atao hoe mena torohevitra izy alaivo ary zay telo menaka fa zay koa ny fa manina anao normal ve raha zanakalahy 13 taona no tsy mbola manana olo-tiana marihako fa sarokenatra dia tsy hitateny firy izy zay ny le izy hoa zay hoe io zanakao 13 taona io le zaza voapepo foana teo amin'ny izy mbola zaza dia amin'izy adolatsinto dia lasa tsy matoko tena sony dia lasa matao be vavy dia tsy raha tovolahy 13 taona zany ve dia mbola tsy manana namana ihany malasa ny eritreritra Rem-pianakaviana no manoratra ny zanako 17 taona la terminal. Izy zao efa tamin'ny izy classe de terminal, classe de première no efa nilaza tamiko hoe tsy hianatra intsony kanefa tsy nekenay mivady zany. Ary am'izao izy lasa manao rasa fay fotsiny. Milaza izy fa mianatra nefa mijanona ao an-trano. Zay efa ny teneniko amintsika ray aman-dreny. Io ny safidin'le zanakao sy ny talentany anisany matafavoaka anisany hoa. Zana mpianatra teny amin'ny université teneniko foana. Ny akamaroan'ny mpianatra teny amin'ny université nefa niriny ray aman-dreny ny Andriamatoa Flavien fa tsy safidin'le mpianatra. Anika lasa mifindra filière amin'ny voalohany tiana dokotera dia ao amin'ny dokotera tsy afaka, lasa mifindra any amin'ny lettre tsy afaka amin'ny lettre, lasa makany amin'ny gestion makany amin'ny droit. Telo taona lany fotsiny. Tsisy diplôma azo akory satria zay le fandriny dadasiny fa ina safidin'le zanakao. Misy olona tena lazaiko anao hoe ny talentany manana talento zany hoe misy zavatra tena manavana anazy ary zay foana ny veritsika eto talenta sy safidy tsy mila olona manara-maso aoriana tsony fa efa fantany hoe tianao an'izao ataoko ahoana ny manatsara an'ity, ahoana ny mampivoatra an'ity zavatra ataoko ity, iza ny olona andehana lasa matoko tena dia manana olona mahay mandray andraikitra, manana fahasahina. Ary ny olona manana fahasahina tsy maintsy mivelatra, tsy maintsy mivoatra, tsy maintsy mandroso. Zay dia azadina. Valopolo isan-jato ny mpianatra eny amin'ny université tompoko fandriny dadasineny. Fa tsy safidin'le mpianatra. Zay. Ny resakitsika tamin'ny heriny mahakasika ny fahatokisantena mba anontany aho hoe inona kay ny tokony ataoko mba atokisako tena sy mba tsy mba ampiahiahanao rehefa misy zavatra trangany zavatra miseho. Dia aza manisy sakana ao amin'ny tenanao. Zay ny vao nitenentsika teo hoe le sakana dia hoe ahoana ary ny anaovako an'io, za ve dia vitan'io dia tsy vitanao mihitsy io. Fa raha ianao manome hery ny tenanao, herin-tsaina, herim-po, herim-panahy hoe ahoana moa tsy avitako an'io, ny olona rehetra nge tsy avitrany raha vao manao zavatra dia tonga dia vita daholo. Tsy maintsy misy fianarana koa, mety misy tsy fetezana dia anarena anazy rehefa zany ny tokony ataonao ao an-tsaina. Rehefa ianao no mampirisika ny tenanao tsy maintsy tafita tompo. Tsy maintsy mpanabeano mitenenao an'izany. Fahalalam-pomba nefa fantatra fa le olona mihitsy no manivaiva manao fanahininy. Tsangan'olona fotsiny satria tsy mifanaja mampalahelo. Eny, ka zay ny ataontsika e. Misy olona tena ohatrany hoe mahafinaritra azy no manao tsinitsinina ny hafa. Dia nefa ny amin'ny baiboly dia hoe zay tianao atao aminao no atao ve amin'ny hafa. Zay. Dia mba ho faly venao raha amoronan'ny olona lainga. Raha tsy ny olona nefa zavatra tsy ataonao dia ho faly venao. Ianao mpanao an'izay dia ianao ny voalohany alahelo. Sa tsy teny akory hoe tsy faly, alahelo ianao. Hoe fa maninona ary any ataon'ny olona an'izao. Zavatra mety trangan-javatra moa zany ka akory atao. Ianao ve afaka hisakana ny olona zay zavatra tianao tenenina ary tsy voatery hoe ny olona rehetra koa ny tianao. Dia zavatra iko aloha ataovy ao-tsaina tsara. Aza tonga dia malahelo raha vao misy manaratsy na manambany na manenjika. Rehefa ny eritreritro tsy manameloka anao tompoko dia efa mifaly. Zay ihany ny fantatra.
raha nisy tsy mety kosa moa nataonao ohatryanao hoe marina le olona raha miteny tsy mandiso azy ianao hoe marina le olona raha miteny za tokoa nanao an'izao mahay miaiky ny fahatosoana sy ny tsy fahatanterahany zay nisy naka entana tamiko dia nosombainy teo ampijirena ilay entana dia tsy sarotiny dia naka fanondrony ray izy dia torako izany ihany dia tsy sarotiny ihany fa nampitandrina azy fotsiny dia hoe raha misy fahatelony dia tsy manaiky fa tsy maintsy manolo dia naka indray izy dia izy nytoy an'iny tsy hitako mbola simba indray sady le efa entanao mihitsy kosa ny simba mora simba sady araka tena sao dia le entanao kosa ny mora simba voarasina dia tapaka ho azy zay keo aloha tsy maintsy jerena mihitsy le izy fa zany hoe le olona koa ny mba tokony hitandriny efa nisy indray mandeha dia fandrony dia mbola fanteliny kosa rarony le olona raha manao efa nandefitra foana ny indroa fa mifanteliny kosa dia mba mandovoly ianao fa io tsy zavatra hoe tonga azo teo fa nandoavako zavatra ny vidiko dia mba ho varotako zay tsy fahadosoana nge ny teniny zany vehivavy manoratra za tokoa tena manana olana rehefa mba manao débat za rehefa any am-pianarana dia matahotra be foana sady mangovotra sy midobodoboka be ny foko rehefa miteny za inona tokony ataoko za nefa tsy misy fotoana mihitsy ahafahana miona amin'ny jeneraly satria le izy matoa midobodoboka amin'ny fonao matoa anao matahotra dia tsy ampy tsara le fahalalana hoentinao miady hevitra fa raha zavatra tena hoe azonao antoka le zavatra teneninao tsy midobodoboka zany ny fonao fa zara renao mahazo fitenenana fiainana anie zany zavatra fiainana zany fa tsy hoe manina fa zay no mahatonga hoe miezah mba mahazo fahalalana azahoana fahalalana daholo eny zay no mahatonga hoe mahaiza miresaka amin'olona sady miatsika olona koa zay mihitsy inge fahazarana daholo fahazarana daholo eo araka ny tenao dia matofilavy tena hoe tena ny fahazarana fa rehefa tsy manana fahazarana inge anao dia sarotra lazaiko anao fa eritrereto na io fomba fitenenana io fandraisana fitenena io ohatry ny olona manao fanatanjahantena mihitsy tsy ahita vokatra tsara mihitsy anao fanatanjahantena raha tsy manao fanazarantena dia eritrereto ohatran'izay koa fa tsy hoe rehefa miteny dia tsy manao tena ohatra ny fanatanjahantena io mila fanazarana mila finiavana mila ezaka zay na malara obolana sy ahiteny be dehibe ary mpikabary rehefa tsy mizatra mampiasa an'ireo izy tsinitsinina le kabary atao ka zay indrindra mantsiny sady tsy mety tsy zatra tony za miteny aminao ndra matotra zata aloha ny kabary fa noho ny tateo arina efa amin'ny taona koa moa mandroso ny anina dia ohatra ny lasa tsy nanana fahazarana tony dia sady ny tanora koa ny fianakaviana efa nanomboka mahasolo toerana dia betsaka ny zavatra dinonao dia lasa ohatra ny tsy mety amiko tsondra hoe ohatra ny tsy manome haja sy asiny le fikabariana raha ohatra ka tsy hametraka obolana raha ohatra ka tsy hametraka hainteny raha tsy ohatra misy hoe tena hoe karazana inona moa filazany an'ireny na angolateny na ohatran'izany zany ange ny kabary zavatra tena mahafinaritra mihitsy miaina azy ka rehefa tsy manana fahazarana tsony dia aza za dia mandaha amin'izao fotoana izao za tsy manao tsony za toko tsy manana fahatokisantena tsara mihitsy fa za miasa dia zay mba zavatra ataoko dia teneny totoanay foana hoe za tsy matoky ny zavatra ataonao fa ianao tsy miasa amin'ny fo fa hoentiko ankerisetra foana ony zay zavatra ataoko dia izy tsy mba azo fanakalozan-kevitra eny misy an'izay aloha fa zao na afaka mifanakalo hevitra na tsy afaka mifanakalo hevitra raha vo ianao averiko ihany efa intelo zay namerina azy ianao no mametraka sakana ao anatinao dia tsy tafavoaka mihitsy ianao tonga dia ianao ny mametraka ny sakana zay mangataka torohevitra dia inona ny tena mampitombo ny fitiavan'olon-droa tompoko ny fifamporisihana mifamporisika mahay mifamporisika dia ny fifampatokisana zany mampitombo azy dia ny hoe manana fotoana manokana anareo roa dia misy hoe fanomezana fatserovana zavatra ohatran'izany zany mampitombo azy fa tsy le miolon'olona fotsiny dia hoe eo dia mipetraka dia samy telefona fotsiny jerevana na hoe samy tsy mahita hotenena dia samy mipetraka inako ny dikany aonana rehefa tsy fampirisaka vehivavy 10 taona miaraka amin'ny lehilahy 17 taona miasa any amin'ny faritany ilay lehilahy fa mipetraka eto an-tanà efa niteraka ray izy io fa mbola tsy vita ninina izy ilay reniny zanany fa efa mipetraka ao amin'ny ray aman-dreniny
izy nipetraka amin'ny ray aman-dreny le tovolahy. Tapaka le izy de tsy hitako tsony. Ka zao ny mampieritreritra ihany nge zany hoe efa niteraka raha izy ary ny zanahany veo zanany ray aloha zay faharoa inona marina ny tsy nanambadiny an'le renitsanany de za milaza aminao hoe matoa niterahany olona tiany izy no milaza fa maneho fitiavana aminao zay tsy ataonao ohatran'io renitsanany koa anao rehefa avy eo tsy misy olona ve raha mbola tsy nanao sipa mihitsy raha tsy 20 taona talohan'izay matsy mbola nianatra de zay vao vita ny fianarana. Eny asa manao sakana ho afa andramo e tsy ho hitanao ve fa manina avy tany de manao sakana hoe olana ay misy olana angambany rehefa tsy mahafantatra de mba miresa fanakaloza hevitra na amin'ny dada na amin'iny dada sy neny efa nandalo amin'ny vanintaona io ina ny masarotra an'izany matoa ianao tsy samantany iny dada na matany de tsy mifanakaiky-po nareo mianaka zay fotsiny. Ina tokony ataoko fa za vao mahita vehivavy tsara noho ny vadiko de mitsiritra foana ary za am'izao tena mampirafy te hialy za fa tsy afaka fa mila fanampiana toko am'izao misy vehivavy miaraka amiko de mitady vady mihitsy za mitady vady mihitsy aza zay za nefa tsy mahafoy ny vady aman-janako nefa tia ilay anankiray ampio zany aloha mangina satria tsy vita ndresaka fotsiny ohatrany fa malinana teo fa mangatà fotoana fa mety hatrany amin'ny fahazazanao mihitsy eny mety sanatry ny vavaladindre ohatra ratsy hitanao tao amin'ny ray aman-dreninao hoe dadana na koa mety le tenentsika hoe tarazo avy any amin'iny na tarazo avy any amin'ny dada ny tonga aminao de zay ny antony fampiresahana azo atao ny tare ratsy fantatro indray mivaly ny lazainao zao manko ny tare ratsy efa azovana tetra ratsy azovana tare ratsy azovana zay ny hoe azovana tare ratsy ka zay azo atao fa zay tsy maintsy mangataka fotoana fa tsy vitan'le ohatran'le hoe manao hitsin-dalana fotsiny ataovy an'izao tsy mety. Le raha fozako tompoko rehefa eo le vinatolahiny sy ny zanany dia mazotozoto be izy manao raharaha be sy miresaka be nefa rehefa tsy eo reo de ohatrany tsy fantan'izay. Inona re zany fomba toetra zany manahenana mihitsy misy antony mihitsy ary maninona raha resahana am'le hoe rehefa eo reo de mazotozoto be izy de mba anontany io mahavariana mihitsy fa rehefa eto nareo mazoto be mihitsy ty raha fozako ty fa rehefa lasa nareo de ahoana mba fijerevana mba apetrao am'le olona le mampazoto be azy le resaka de reo mety miteny hoe ka ianao kosa ngamba mety manao an'izao na zao na zao zay foana nge le ilaina le hoe mifanakalo hevitra mifampiresahany mety zareo mety mahita valiny ary mety afaka manampy anao mihitsy hoe zao ndray atao de hitanao fa iovy izy za olona miasa trano voateny matetika fa miata-piasa ono nefa tsy haiko mihitsy ny miova am'izany mariako fa ankavy foana tsy mankasitraka mihitsy ny mpampiasa nefa tsy maintsy miasa trano mba hialana amin'ny any ambanivohitra amin'ny vady atolotry ny ray aman-dreny. Eny ka io ny tsy misy olona hoe tsy vonona ny tsarany hoe mety hoe fa toetranao le miadam-panao zavatra fa raha miezaka kely fotsiny zao mba tsy tenenana anao azo atao foana niny miezaka re olona fa tsy misy raiky tapisaka zany hoe za fa tsy zatran'izany tonga de manao anina ngata fa maninona raha miezaka ianao afaka foana zany indrindra mantsiny de maminao safidy ianao na ho tenenina lavao na mody any ambanivohitra de men'ny olona vady zay de manambady somatsara aintsiko kely angamba ozy izy nefa tsy fahatokisa tena loatra no mahatonga ny tahotra fa misy efa karakteran'le olona mihitsy izy amony tsy atahotra rehefa miatrika ady na ny mazoro ary mahatahotra rehefa miatrika fanadinana tsy midika hoe tsy mahatoky tena izy fa mety hoe tahotra nisy olona mahay noho izy zay nge le sakana ataonao zay le sakana hoe tahotry le olona mahay noho izy milaza fa mahay noho io olona io za raha tena miteny mihitsy am'ireo mpianatra zay hoe anao toana am'karoka zay nataony ohatra izy manao maîtrise za ataovy eo tsainao hoe raha vao mijery an'le mpanadina efatra eo aloha eo anao de hoe tsy zavatra teneniko ty mbola tsy fantany zay mazava-bavoa zay nakaroka azy
Mety anisany anjara biriky hoentinao anatevenana amin'ny taranja izay anadinana anao. Fa raha venao tonga dia matahotra hoe resa efa professeur fa zao professeur marina zany fa io ataonao iny mbola tsisy nikeroka fa ianao vao manao azy. Zany hoe zava-baovao anazy io ataonao io kina ny ampatahotra. Zay le izy iny. Faranantsika amin'ny SMS ty ny famakinana SMS avy any aminareo dia alana tsiny amin'ireo SMS BTB izay tsy voavakana amin'ny alalan'ny RTP live zany any amin'ny 033 08 850 02. Ahoana kani atao mba hatongavana mahaleo tena. Za roa amby 20 taona mbola mipetraka ato amin'ny ray aman-dreniko. Kivy zareo mahita ato ahoana ny atao amin'ny famorona asa. Satria ianao tsy manana tanjona. Fa nanana tanjona. Io zao efa verimbezintsika eto foana dia matovy tsy misy asam-bany. Mety manomboka hoe tsy fantatro mety hoe manomboka mamafa fiara ianao mandio fiaran'olona dia rehefa avy eo lasa hoe mianatra momba ny moteur dia rehefa mahay moteur dia lasa mécanicien nefa netombohanao nanasa automobile. Ohatran'izany angely izy fa tsy avy hatrany hoe za teo mécanicien dia rehefa tsy mahazo le mécanicien dia mijanona. Manomboka madinika tsy rehefa mijanona mety hoe mety miasa tranon'olona ianao ohatra fotsiny. Rehefa ao ianao mahita ny fomba fandrahoana sakafo mahita ny fomba fandrosoana sakafo izy no milaza aminao fa tsy afaka manatevina an'izay fahaizana mampana dia lasa olona le tonga hoe sakafo traiteur lasa traiteur. Fa amin'ny voalohany fotsiny ianao tramikavy ohatrany hoe sahiraka ina fa rehefa avy eo milaza aminao fa ny traiteur zany zany hoe le mpanao sakafo mariazy zany tsy avy hatrany dia tonga dia olona tena nahaibesina netomboka mety hoe taotrano. Faranantsika ny fiarana satria fa manakaiky ny fotoana. Zay indrindra mantsy zay voalaza. Tsika dia le hoe tsotra hoe fahatokisantena. Anana fahatokisantena tsika fa tena mampivoatra amin'ny fiainana fa aza manisy sakana ao anatinao. Fa ny mahatonga ny olona tsy mahatoky tena izy manao sakana ao anatiny andray matovy laviana. Fa io tsy hoe toetra voajanahary io. Raha ny fijeriko manokana aloha amin'ny mampanabia tsy toetra voajanahary zany mihitsy. Tsy fahatokisantena fa ianao no manao sakana dia Andriamanitra no menao tsy. Zay le izy. Ka rehefa tsy manao sakana ianao anatinao averiko foana matoa ianao tsy matoky tena dia satria ianao no manao an'le sakana. Ary nahatonga le sakana ao anatinao satria ianao olona voapepo foana. Olona nambanimbanina foana. Olona natao nampitahana tamin'ny hafa dia anao foana ny ambany. Zay ngely izy. Ya, raha ohatra tsika te resaka amin'ny général satria mbola tsy afaka miona loatra aloha amin'izao fotoana izao dia atsoiny 22 443 87 22 443 87 atsona dia azonao lara téléphone général dia atsoy izy rehefa maraina eo amin'ny valo eo ny tolakandro amronareo no miantso azy. Ny fandarantsika dia miverina ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany efa nandeha tany amin'ny RTP live izy teo mbola azontsika rahana ihany koa reny any amin'ny YouTube any dia ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana izay mbola ialana tsiny ihany koa ireo SMS BTB tsy voavaky ireo fa any amin'ny RTP live ihany io mbola atao hiezaka izay ny amaly any reny. Relevant amin'ny lafiny teknika dadisina ambinana teo amin'ny fikirakirana ny sary dia mametraka ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetra indray ao ampanarahana ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco mandra-pitafa tokoa. Dia matoa Flavien Rakotorson ny mpanentana eto dia tsy ireo mpiara-miasa rehetra dia mba hovanitsika rehetra dia amin'ny herin'ny eny indray tokony miona. Mba hovanina fandarana rahana eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina.